afahoana finaritra aminao indray zay amin'ny alalan'ity fandarana ity izay nomena lohateny hoe Jesosy sy ny fitoerana masina. Nantitanterana teto fa tsy azo sarahana ka izany Jesosy sy ny fitoerana masina izany satria mifaningotra ary ny anankiray tandindona ny iray maneho an'ilay tena izy fatanterahany eo amin'ny famonjena antsika. Koa dia faly izay miarabanao tonga soa indray atao anatin'izao fandarana izao ary faly ihany koa hitondranao an-tsary indray atao anatin'ity fitoerana mahafinaritra ity. Efa nanao dingana anankiray niditra tao amin'ny trano lay fiaonana isika niaraka tamin'ny pasteur Reparatina Fanera tamin'ny fiara-mianatra farany izay nataontsika. Rehefa nahavita nyreto dingana teto ivelany reto dia nanao dingana anankiray nanatrika ny latabatra misy ny mofo aseho izay novelabelana teto tamin'ny fiaonantsika farany. Ndao ary ampiatrosika indray ny pasteur Reparatina Fanera iaraka anohy ny dindinika sy ny fiara-mianatra amintsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Mandroso ary ianao pasteur iaraka mianatra aminay indray atao anatin'izao fandarana izao. Miarabanao tonga soa tompo. Miarabanao namanadinao ary faly tafoana aminao ary manona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra ihany koa amin'ny alalan'izao fandarana izao. Efa natolotro tamin'ny ampahany teo ny famidinana ny dingana farany nalovantsika dia nanomboka niditra tao amin'ilay tranolay fiaonana isika nanoloana ny latabatra misy ny mofo aseho tamin'ny fiaonana farany. Inona iray no iarahantsika mianatra anao ny tompoko? Ena azy toizantsika ny dingana izay amafisana namanadinao fa morosa midingan'ny fanamasinana isika. Morosa midingan'ny fanamasinana rehefa navita na hoe nandalo ny dingan'ny fanamarinana izay asehon'ny reto ety ivelany reto fanadiovana, famelana ny fahotana, fanesorana ny fahotana izay le hoe fanamarinana amin'ny alalan'ny reto tandindona reto. Avy eo dia mirosa midingan'ny fanamasinana. Raha ny tena marina le fanamasinana dia fiainana voaova tanteraka ary ny tena zava-dehibe dia fiainana tsy misy ota intsony satria nahoana losika be ny elizy satria efa le fahotana efa natao iny efa nesorona ny le fahotana taizana nesorona le fahotana tia tamin'ny alalan'ny reto na nesorana le fahotana tamin'ny alalan'le atara tamin'ny alalan'le tavy no na nesorana le fahotana dia fiainana tsy misy ota intsony. Zay zany no miditra atao amin'le hoe fanamasinana zay asehon'ny reo tandidina moa zany dia nitatsika tamin'ny fizarana teo aloha dia le mofo zay mampiseho Jesosy. Le mofo Jesosy ivelomana, iainana, ietsehana araka ny tempoly hoe Kristy ny velona ato anatiko. Rehefa nomboana niaraka tamin'ny Kristy teo amin'ny hazofijaliana isika satria nanota dia voaomby miaraka tamin'ny Kristy teo amin'ny hazofijaliana dia ny zavatra miseho eo aorianan'izay miova le fiainana dia izay le hoe Kristy velona ao anaty. Mirosa midingan'ny fanamasinana. Dikan'izay inona ny dingana manaraka? Io ny dingana manaraka. Fanaovan-jiro fitorantsana. Zay mirehitra. Ny mampirehitra an'io fanaovan-jiro io solika mampirehitra azy. Solika menaka oliva zay mampirehitra an'io fanaovan-jiro. Dia ndao irosa amin'le dingana atsika. Ia, inoako fa mahaliana anao ty sary ity sy ny zavatra ho asehony ny fandraisany ihany koa amin'ny fiainantsika pino izay miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'izao taon'izao dia omentsika ny pasteur indray zany ny fanohizana ny famelabelarana fanaovan-jiro fitorantsana ao anatin'ny tranolay fiaonana. Ina azy raha mivelona tamin'ilay sary voalohany teo tsika namanadinao ilay tranolay fiaonana dia mahita isika izay tsy nidirantsika tamin'ny Tsiprin izy tamin'ity fandarana ity moa zany ny fomba nanamboarana azy fa ao amin'le tranolay fiainana tompoko tsy misy varavarakely ao. Tsisy hoe eto zany natao varavarakely ao satria vita amin'ny lamba le sy hoditra nele izy vita amin'ny hoditra sy lamba zay dia tsisy hoe tia goana kely tia mba atao varavarakely ato amin'le tranolay fiainana amin'izay mba misy fahazavana na hoe misy rivotra sisisy zay koa io tsisy varavarakely io ary zay ny ilaina an'ity fanaovan-jiro ity mirehitra
de ndao maky ny ten'andriamantsika zay tena mahafinaritra voalaza ny mahakasika an'le fanaovanjiro io no ingatsika exodosy toko fa 7 andiny faroapolo sy ny faraiky amroapolo exodosy 7 ny andiny fa roapolo sy ny faraiky amroapolo exodosy toko fa 7 ny andininy fa roapolo sy ny faraiky amroapolo ary mandidi ny zanak'Israely hitondra aminao diloilon'oliva tsara voavely atao fanazavana mba hampirehetana jiro mandrakariva. Ao anatin'ny trano lafiaonana dia eo ivelan'ny efitra lamba zay manakona ny vavolombelona no andaharany Arona sy ny zanany azy eo anatrehan'i Jehova hatramin'ny hariva ka hatramin'ny maraina ho lalàna mandrakizay amin'ny zanak'Israely zany hatramin'ny taranany faramandimby. Mahafinaritra teny io tena mahafinaritra tena fototra lehibe. Voalohany raha isika dia zao ary mandidi zanak'Israely izy hitondra aminao diloilon'oliva zay mahatonga le hoe diloil'oliva menaka oliva no mampirehitra an'le fanaovanjiro solika zany solika tsara voavely atao fanazavana mba ampirehetana jiro io ny afatra voaloha raha isika mandrakariva tsy tapaka io naminaty anao tsy tapaka io 4 ora amin'ny 4 ora mihitsy tsy tapaka amrehatra io tompoko fa tsisy fotoana hoe matony le fanaovanjiro tsy mirehatra fa lany menaka aiza tsony mpisona hoe andana aloha maka menaka kely fa tsia ampirehetana jiro mandrakariva mila mirehatra mandrakariva le fanaovanjiro zay ny afatra voalohany mila mirehatra mandrakariva lay fanaovanjiro. Ny afatra faharoa raisika de le tapany farany am'le andiny faraiky amroapolo de izy hoe ho lalàna mandrakizay amy zanak'Israely zany hatramin'ino izy hatramin'ny taranany faramandimby tsy voafetra hoe tamin'ny andro Mosesy anany io hoe na hoe tamin'ny andron'ny Solomona ihany satria niova tempoly le tabelina kely tamin'ny andro Solomona de mbola nisy le fanaovanjiro fa voalazany eto hatramin'ny taranaka faramandimby satria le tempoly anefa rava tamin'ny andro Solomona rava le tempoly voalohany avy eo tamin'ny andro Jesosy taorinan'i Jesosy rava koa le tempoly faharoa tsy mijanona eo tiky no titenti hatramin'ny taranaka faramandimby de ho lalàna mandrakizay mba hampirehetana jiro mandrakariva. Misy afatra lehibe ho atsika ary avana malala miroso amidinga fanamasinantsika io fanamasinana ina mba hifandraisan'le fanaovanjiro am'le hoe fanamasinana de andaotsika maky ary Jaona voalohany toko voalohany ny andiny fadimy de avy eo ny andiny fahafito Jaona voalohany toko voalohany ny andiny fadimy sy ny andiny fahafito Jaona voalohany toko voalohany ka ny andininy fahadimy ary izao no teny irenay taminy ka ambaranay aminareo Andriamanitra de mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy andiny fahafito fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava de manana firaisana isika ary ny rano Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra zay jero tsara zay le hoe fanamasinantsika io de mazava be le andiny fahafito afaka amin'ino izy ota rehetra tsisy fotaintsony ahoana ny atateraka zay le hoe ho afaka amin'ny ota rehetra atsika de izy raha mandeha amin'ino izy mazava mandeha mazava tahaka azy eo mazava de landifadilo andifadimy Andriamanitra dia mazava aika zay le izy raha mandeha mazava tsika tahaka azy eo mazava tahaka an Jesosy eo mazava de ny zavatra ataotsika hoe pratika an'izay zavatra zay na hoe fampiarana an'izay zavatra zay de am'le andiny fahafito de izy raha mandeha mazava tsika tahaka azy eo mazava dia manana firaisana aminy isika aminy manana firaisana hitanao namana teno mifandray mitovy am'le mofo satsy mitovy am'le mofo ianany le fanaovanjiro hoanina le mofo de izy ny ten'Andriamanitra izy Kristy no ivelomana ietsehana iainana tsy indray mandeha no mihinana le mofo ianao za nefa nandrain'i Jesosy ovinanao nandrain'i Jesosy teo amin'ny fiainanao
efa 5 taona lasa zay nanomboka nandray an' Jesosy. De ianao am'izao fotoan'izao manahoana ny fiainanao? Mbola mitovy e le fiainanao miaraka am' Jesosy? Mbola mitovy e le fiainanao manana an' Jesosy ao anatinao? Araka ny teny Paoly hoe tsy izaho ntsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Sa manahoana? Zay le hoe ho lalàna mandrakizay ho anareo zany. De mitovy am'izay koa le fanaovan-jiro. Mitovy am'izay koa le fanaovan-jiro. Mila mirehetra mandrakariva. De inona ny tiany holazaina am'izay tompo? Ny afatra, mila mandeha eo am'mazava mandrakariva. Mandeha eo am'mazava mandrakariva. Zay mahatonga an'izy ity tafiditra eo midingan'ny fanamasinana. Tsy hoe indray mandeha iny, za aloha efa nandeha teo am'mazava tamin'ny herinandro e. Fa tratrana olana kely de tena lasa tana maiziny indray ny zavatra nandehanako. Na hoe lasa nandeha tana maiziny ianao. Fa mila mandeha mazava mandrakariva. Tahaka an' Jesosy eo mazava. Jesosy aloha mitena zany ho anadinao amin'ny Jaona 9:9 hoe. De miteny Jesosy 10:10 hoe izaho zizy no fahazavan'izao tontolo zao. Jaona 9:9 10:10 izaho no fahazavan'izao tontolo zao zy Jesosy. De lazainy eo zizy zay maninao zizy zay manaraka ho Jesosy zay le hoe mandeha mazava tahaka azy eo mazava. Izay manaraka ao Jesosy tsy mba andeha ao maizina izy fa nanany fahazavana aina. Jaona 9:5 no milaza an'izay Jesosy Kristy. De manamafy an'io na manadinao, manamafy an'le hoe dinga fanamasinana lay fanaovan-jiro. Ty tsina fa fahazavana zany. Tandino Jesosy le mazava. Jesosy le fahazavana, le manamasina atsika. Izy mazava de tsika mila manaraka azy eo mazava, tahaka azy eo mazava isan'andro de manaraka an' Jesosy eo mazava. Ao amin'ny Tesaloniana voalohany no vakitsika. Tesaloniana voalohany 5:5. Tesaloniana voalohany 5:5. Fa ianareo rehetra de zanaky ny mazava sy zanaky ny andro, tsy an'ny alina na ny maizina isika. Zay ny antony e. Fa manintsika mila mandeha mazava ary manintsika mila manaraka an' Jesosy eo mazava. Dio sisy le ten'Andriamanitra. Ianareo zizy de zanaky nino zizy? Zanaky mazava. Ary ianareo de zanaky mazava. Tsy any alina na ny maizina tsika zizy fa any andro isika. Zanaky mazava. Zanak'Andriamanitra. Ahoana ny antsonantsika hoe zanak'Andriamanitra? Naterak'Andriamanitra. Hitatsika za zao fa mifandray daholo le dingana rehetrarehetra. Fa io zany tsy misy mandingana zany io. Hoe ianao tsy nandalo any reto fa tonga de mandingana. Tsisy io. Tsy mety io. Fa mifampitohy ary mifampiankina daholo ny dingana rehetrarehetra. Satria naterak'Andriamanitra ianao. Taizanao naterak'Andriamanitra eo amin'le tavy. Nateraka indray ianao de tonga zanak'Andriamanitra. De io zizy ny Baiboly. Itsika de zanaky ny mazava. Ianareo de zanaky ny mazava. Fa tsy zanaky ny maizina ianareo. Tsy any alina ianareo fa any andro. Karaha zanaky ny mazava ianareo de mila mandeha amin'ny mazava. Tahaka azy eo mazava. Jesosy le azy io. Tahaka an' Jesosy zay mazava. De mila mandeha ao mazava satria zanaky ny mazava. Mahafinaritra izy io. Raha ampifandraisana zany rehetra zany le hoe mandeha ao mazava. Sy lay atao hoe andraikitra apetraka Jesosy amintsika nareo koa fahazavan'izao tontolo zao. Vokatra le fifandraisana amin'ity mazava ty zany no mahatonga ny fiainantsika ho mazava. Zay indrindra, tena zay indrindra lisy. Jesosy le mazava de isika zanaky mazava. De mila mandeha mazava tahaka an' Jesosy. Ahoana no fandehananao mazava? De iny le Jaona 1:7 manana firaisana aminy isika. Raha mandeha mazava tsika zizy tahaka azy eo mazava dia manana firaisana aminy isika. De rehefa manana firaisana am' Jesosy le mazava tsika de lasa fahazavana koa tsika. De zay le tenen'i Matthieu mahafinaritra le fanamarianao. Zay le voalazan'ny Matthieu 5:12 sy 12.
de zisy le teny Jesosy hoe ianareo no fahazavana, lasa fahazavana koa tsika. Raha tena marina ne tsy tsika fahazavana, tsika ne ola maiziny zanaky maiziny tsika satria nanota. Fa Jesosy no tsy fahazavana satria izy tsy nanota. Zay le hoe tsy misy maizina ao aminy, tsy misy maizina, tsy nanota izy. Andriamanitra de mazava. Andriamanitra mazava, tsy misy maizina. Jesosy koa mazava, izy ny fahazavana, tsy misy maizina izy satria tsy nanota. Fa tsika nanota, maizina tsika zany. Kanefa rehefa manaraka mandeha mazava tsika, tahaka azy eo amin'ny mazava, ka manana firaisana amin'ny Jesosy tsika ilay mazava, de lasa fahazavana indray tsika. De zay le Matthieu, ianareo ny fahazavana zao tontolo zao zy Jesosy. De miteny izy eo amin'ny 10:20 hoe aoka anina izy aoka azava eo mason'olona ny fahazavanareo. Aoka azava eo mason'olona ny fahazavanareo. Ndao hiderantsika namana dino mahakasika an'le fanaovan-jiro sy le solika mampirehatra azy. Satria tsy mirehitra an'io fanaovan-jiro io raha tsy misy ale solika e. Sady zay io zany zao ny mpisolona mandraraka solika ao amin'le fanaovan-jiro. Io zany ny angovo mampirehitra an'le zay indrindra. Le solika zany no tsy ambaratelo mampirehitra an'ilay fanaovan-jiro. De mazava be izy raha mana malala Jesosy ny fahazavana sady zay. Ary le solika de tsy inona fa ny fanahy masina. De voalaza amin'ny Baibolany hoe fa Jesosy rehefa tonga tetỳ ambony tany feno ny fanahy masina izy. Feno ny fanahy masina. Ao amin'ny Luka miteny an'izay izy. Luka 4:1. Feno ny fanahy masina Jesosy rehefa tonga tetỳ ambony tany. Le solika zany io. Zay na tonga Jesosy niteny hoe azany ny fahazavana e. Zany fahazavana. Kanefa mitendra izy eo amin'le Matthieu 5:5 amintsika zany io. De mitendra Jesosy hoe ianareo ny fahazavana zao tontolo zao. Ianareo ny fahazavana. Ahoana ny ahatonga antsika ho lasa fahazavana? Nga tsika manana le solika koa hoe zany tsika. Sa hoe tsy maintsy mila le solika tsika zany dikany. De ndao ny amaky tsika ary John 4:4 ny 9:4 sy ny 7:10. John 4:4 ny 9:4 sy ny 7:10. Ary izaho angataka amin'ray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. De ny fanahy ny fahamarinany izay tsy azon'izao tontolo zao raisina satria tsy hitany na fantany. Fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Mahafinaritra amin'ny Baiboly tompoko. Tena mahazava amin'ny Baiboly. Mba hampirehitra an'ity fanaovan-jiro ity tsy maintsy misy solika ao. Sady zay tsy maintsy misy solika ao. Ahoana ny hatateraka an'izany eo amintsika? Raha miteny Jesosy hoe ianareo ny fahazavana. Ianareo aoka azava eo mason'olona ny fahazavanareo. Ahoana na tonga antsika azava? Io. Hozy Jesosy, izaho angataka amin'ray ary izy hanome anareo mpananatra. Le solika io de tsy na fanahy masina. Izy hanome anareo mpananatra. Omena solika anareo de tsy na fanahy masina. Zay mba ho ao aminareo. De io mahafinaritra be naminadinao. Hoe tamin'ny taona lasa ve ianao no nomena le solika de efa lany le solika de lasa tsy mazava ntsony amin'ity tamin'ity taona ity. Sa mety misy ny tena za tamin'ny herinandro aloha tena natsapa mihitsy fa tena nanana an'le solika e. Tena nazava mihitsy tamin'ny herinandro. Tena niainako mihitsy zany hoe nandeha tamin'ny mazava zany tamin'ny herinandro. De efa lany le solika zany. De efa mandeha amin'ny maizina ianao zany zao. Efa tsy mazava intsony. Fa io teny io mahafinaritra. De ndao vakitsika lizy. Ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Mandrakizay tompoko. Mba ho eo aminareo mandrakizay. Zay tsy inona fa ny fanahy ny fahamarinana ozy izy. Zay tsy azo zao tontolo zao ho raisiny. Fa ny mandray anazy, nomena anazy, zanak'Andriamanitra ihany nomena anazy e. Le zanaky mazava ihany no omena le solika. Fa ny zanaky ny maizina tsy azo ny raisiny io. Zay ny io e. Tsy azo n'izao tontolo zao raisina ozy izy. Satria zanaky maizina
fa ny zanaky mazava ihany no omena an'lay solika mba tonga n'lay olona ho mazava ho lasa fahazavana. De mahafinaritra koa ny am'y no ilazana azy amin'ny 7:10 satria tsy hitany nafantano izy izy fa ianareo no mahafantatra azy satria manino izy izy mitoetra eo aminareo izy mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo ay mahafinaritra mitoetra eo aminareo izy sady ao anatinareo fanay masina izay ny ampirehatra an'io fanaovanjireo aika zany ty dingana ty tompoko raha fitinina de hoe dingana mandeha mazava manana ny fanay masina ao anaty zay zany atateraka an'io dingana io ao anatin'reo fanamasinantsika zao fanamasinantsika zao zay fanamasinany ty dingana ty zany de hoe dingana mandeha ao mazava satria manana ny fanay masina ao anatytsika mba hatateraka an'izay ndao fitiantsika ny zay dingana zay Romanina 7:7 Romanina 7:7 zay milaza amitsika hoe efa dinga ny fanamasinana ane izy no ataotsika kehitriny am'le hoe fanaovanjiro manatrika amin'ny fanaovanjiro efa dinga ny fanamasinana zany hoe mandeha amin'ny mazava ary manana ny fanay masina le solika ao anaty mba ampazavatsika Romanina 7:7 fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy ary raha ny fanahyn'Andriamanitra no toetra ao anatinareo fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy de tsy azy izy zay ianareo zy izy tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy efa resaka fanamasinana zany efa olona ara-panahy ianao fa tsy olona araka ny nofo tsony ianao fa nofo izy tsy manan-kely izy izy ny baiboly satsia nofo tsy manan-kely ary nofo dia mbola ao anatin'ny maizina sy ny fahotana fa ianareo tsy ao amin'ny nofo intsony fa efa ao amin'ny fanahy ianareo efa mandeha araka ny fanahy ianareo efa olona ara-panahy ianareo fa tsy olona araka ny nofo intsony raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo le solika fa raha misy kosa tsy manana le fanao izy le solika zany tsy azy izy zay le maty le jiro raha misy tsy manana le fanahy de tsy azy izy tsy an'Andriamanitra izy tsy an Jesosy izy tsy afaka hazava mihitsy izy de tsy tanteraka le zavatra rehetrarehetra nazahoantsika teo le hoe zay manaraka ao Jesosy izao ny fahazavana Jaona 2:9 izao ny fahazavana zao tontolo zao zay manaraka tsy mba andeha maizina de tsy tanterak'izay inoko fa tena nahalinanao iny zanadoa hevitra androany iny manoloana ny fanaovanjiro isika androany ary tao anatin'ilay loha hevitra hoe fahazavana mazava zay mandeha amin'ny mazava sy fahazavana zao tontolo zao ihany koa inona ary no antso miantefa amin'ny mpanaraka ny fandarantsika pasteur makasika n'ity zanadoa hevitra androany ity ampahany tamin'ilay dingana ao anatin'ny fanamasinana ny antso zay alefa amitsika zany dia tsotra ihany ny hoe miantso atsika Jesosy lay fahazavana izy ny fahazavana miantso atsika izy anaraka azy zay le antso zay alefa amitsika miantso atsika Jesosy mba hanaraka azy ka mba andeha eo mazava tahaka azy eo mazava fantany fa tsy hitanao ny mandeha ao mazava satria zanaky maizintsika teo aloha tamin'ny alalan'ny fahotana sady zay zanaky maizintsika teo aloha fantany fa tsy vitatsika ny mandeha ao mazava amin'ny elany tenatsika kanefa zay mahatonga Jesosy miteny hoe zaho izy angataka amiray mba hanome anareo mpananatra aika zay le ataony mba hatonga atsika andeha ao mazava de mangataka amiray izy mba hanomezany atsika ny fanay masina de rehefa mivavaka Jesosy mivaly tsy ngamba tsisy an'izany hoe tsy mivaly mivavaka nataony Jesosy zany hoe Jesosy mangataka
hoe raha eo meo mifanahinao reo meo mpananatra ireo mivaly ny vavaka ataon' Jesosy fa mety tsy ampivaly azy de tsika no tsy mandray an'le tsy manaiky hotany an'le fanahy zay le izy satria raha vakina baiboly de hoe rehefa tonga fanahy fahamarinana izy Jaona 1:20 zay andifa valo rehefa tonga ny fanahy fahamarinana de izy no itaridalana anareo amin'ny marina rehetra andifa 3:20 izy no itaridalana anareo amin'ny marina rehetra de miankina amintsika zany tompoko Jesosy zany ankehitriny dia manamasina antsika izy anisan'ny dinga fanamasinana zay ataon' Jesosy amintsika fanaovan-jiro mazava mandeha eo amin'ny mazava amin'ny alalan'ny fanahy masina mitoetra ao anatsika koa amafisina ny antso hoe meteza hanaiky hotarian'ny fanahy masina ianao meteza hanaiky hotarian'ny fanahy masina de andeha ao mazava ianao satria zanaky mazava ianao mazava ny antso izay tarian'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra ary dia inoko fa voaraintsika zany antso mahakasika ny fo izany nohinany zany antso izany tsika de amelo mpaniriana ao anatintsika izany de eo mazava anaraka n'ilay fahazavany zao tontolo zao zay efa namonjy antsika raha teo ndao indray raha asaintsika ny pasteur André Palatena Fanera hitondra mavaka n'izany fanapa-kevitra raisitsika tsiraray avy izany hiaraka ivavaka isika Jesosy zokinay mpamonjy anay mazava aminay ny dingana zay ataonao ankehitriny eo amin'ny fiainanay dia ny fanamasinana izany efa nanafaka anay tao amin'ny maizina ianao ho amin'ny fahazavana tompo maniry indrindra izay ary tena manapa-kevitra izay ny andeha eo mazava ny anaraka anao eo mazava mandritra ny fiainanay omeo anay le mpananatra de ny fanahy masina mba hitoetra aty anatinay ka hitarika anay ho amin'ny fahamarinana hitarika anay ao amin'izany fahazavana izany satria zahay dia zanaky ny mazava fa tsy zanaky ny maizina mitsony koa tianay tompo raha mba ho fanandramany tsirairay avy izany afatra izany amin'ny anaran'i Jesosy amen de ankasitrahana ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika teto isaorantsika ireo namana teknisianina zay nao ny intsio zavatra na mifandray-tsika ihany koa ary mampanateranao zay fa mbola itoy ity loha hevitra ity amin'ny fiaonantsika manaraka mbola vonina raha teo ny pasteur André Palatena Fanera hiaraka mianatra amintsika koa dia manao samy mahery ho tain'Andriamanitra ho amin'ny manaraka